maniry aho maniry zany anaty famaikoany aho mba ahitany tomponao tonga zanak'Andriamanitra am'izao fandraisantsika ny teniny zao ampitondray ny ty mpanao tsy mahasoa ny teninao ny ty marainitra zao asany apôstôly toko fahaeniny rehefa mamaky ty asany apôstôly toko fahaeniny ty sika olotsy Noe ferinao ataitsika eo a ny fimonomonona ny zanak'Israely tany amin'ny Nomely toko paraky ambinifolo tamin'izany fotoan'izany fiosako dia hoe mioheny zahay tena maratsy faniry sy fangataka koa rety zanak'Israely ohatrany hoe ome cholestérol zahay mitomany hena n'Andriamanitra monomonina dia hitatsika tao amin'ny Nomely toko paraky ambinifolo fa misy vahaolana natorotry ny tompo a niantso fitopolo lahy izy a hiaraka amin'ny Mosesy mba ahafahany mandamina ty vahoaka anetsinetsiny eo ambany fiahiany reny fimonomonona natozany any ko hitatsika ato amin'ity asany apôstôly toko fahaeniny ity fa lay fahazoana ny anjarany anjaran'ireo mpitondrateny io zany tokony any isitona ny sain'ny namana rehetra mpiara-manompo hoe ireo mpitondrateny atao amin'ny fiangonana zany tena ahino ny fiangonana zany no azo tondraina hoe sahira ny fiangonana mamaky ny tao vakina kely fa so dia tsy hamaky akory nareo raha itenenako an'izany eo a ny Timoty voalohany toko fahadimy andiny faefatra andiny fahasivy hoe fa raha misy mpitondratena manana zanaka na zafy aoka ireo hianatra aloha anezote mpanaraka an'Andriamanitra amin'ny ao an-tranony ka malisoa ny rainy aman-dreniny fa izany mankasitrany eo anatrehan'Andriamanitra raha misy mpitondratena hoadraikindreo loha zavaina amin'ny ankizy ia zany mpitondratena rakizy maty vady na lana vavy a so dia misy mieritreritreny vavy any maty vady a notondreny misoratra masina fomba malagasy hoe mpitondratena ka raha manana zanaka na zafy ireo mpitondrateny-dreo dia ireo zanaka manjafindreo aloha no tokony hianatra amaly soa ireo ray aman-dreniny ka zany no ankasitrany anatrehan'Andriamanitra izy indininy faefatra ndrakatsika zany hoe midina kely ny andiny fahasivy a fa vao mainka koa voafetra hoe izy zany atao mpitondratena mba tsy hoe hiazakazaka isoratra voaray izy hoe mpitondratena rehetra mba mbola mba manana zanaka manjafy eo zany ny anarany zanaka manjafy ny mba mamaly fiteny taolo malagasy zany e manome fanibavena ho an'ny reo antitsy reo aza vela isy mpitondratena nareo rakizy ka mbola ao ianareo dia sanatria tsisy piahy ireo ohatry hoe tsy miteraka tsy nananjafy zany olona zany fa tsy miraharazy ray aman-dreny reo ankizy ireo tsy miraharazy tenin'Andriamanitra any izy hoe manajany rainao sy nyrenao fa izany no amaroandro anao mitanjo menjeo Andriamanitra anao dia alao zany saina tsy mitsinjo ray aman-dreny zany rakizy avy amin'ny teny izy zany no isy tonana ny ray aman-dreny ankizy rehetra ny famany a hiverina hanaja hiverina iaky ireo mpitondratena ao aminy tsy reny zany a lay hoe raisin'ny fiangonana ho adidiny ndiny fa sy aza
soratana ho isan'ny mpitondratena zay latsaka no ny enimpolo taona sady efa nanambady ray mandeha any raha be ioa zay olona mpitondratena mbola tsy nanambady alatsy ray mandeha fa tsy hoe mpitondratena izy de maty mivady voalohany de mivanavafanonona de mbola maty zay koa le ray mandeha any no ahino ny fiangonana soratana ho isan'ny mpitondratena mianaka tsara zany zay amaritra n'izany rehefa ho avy ny fotoana izy ary atao mpitondratena neva ny fiangonana mba ho ahino ny fiangonana isa maraina zay mivady asainy toerana manao marche rapide isa maraina amidimy divanetotany de tsy miazakazaka so mianjera fa manao marche rapide de misy zazavavy tsy olona lehibe tsy olona sahirana olona antitra fa zazavavy petraka amy sisin-dalana eo fa voalohany aloha zerany vatikasiny de lasa ray satria tsy maintsy toizana ray marche rapide fa tamin'ny fanolofa ny teniny tsy halotra izy zanana zay mivady ndresaka tamin'le zazavavy nana de am'izao taonanao zao manapatonga ny raha ovina ny ijanonana hoe mangataka raha omena taona zany io zazavavy eo a raha betsaka indrindra eo amin'ny enina ambin'ny folo fito ambin'ny folo taona eo zany hoe de tsy afaka hiasa zany hoe de tsy afaka hikarataka erany tanàna iny mba hitady hoe ina mba asa ataoko toko ohatra tsy ataony mba makany brao izy miresaka hoe ofafakotytany de mameronjato rehefa avy eo raha isy mba handray azo ko fa tsy fantatra koa hoe mba misy manira sina tomba any an-trano de hoe mba fafako ny tranonao bebe mity e lasany be ny entana amila mitany matsara koa zazavavy kely tahaka zany mba ahafahana mitaiza ny mpiaramonina zany a de tsy tokony isy zany hoe olona matanjaka rehefa makeo mba vady ny tsara endrika aniny angataka ataona omena saina talitary izy reny dao anao an'izao dao anao an'izao ary raha misy zany atao hoe olona mianatra momba ny fitantanana ny fiarahamonina ina koa ny anarany le vehivavy mitsarakarako inarana izy reny assistante sociale hoe assistance sociale fa manina ny vehivavy any manao assistante mandeha koa afaka mianatra n'izany a de reny ny tokony mba hoe omena fotom-pampianarana koa mandehandeha mampianatra reny olo reny manolo-tsaina azy de efa misy mesure d'accompagnement eritreretany fanjakana sa izy de mampiasa le assistante zay assistante sociale mijereneny olo reny de mba hita hoe anefa makasy izy reto nanaovana zao izy reto fa tsy aveleny de eny iteraka eny a manafialana eo a fito ny zanany de reny fito reny angataka dolo koa satria ny eny efa nangataka de lovaina ny asa mangataka tsy ny toy zany any zany a tonga de ankana lesona amle hoe tsy enina ny fanomezana tokony ho azy reo mpitondratena ny helenista de monomonina ry zareo asan'ny apôstôly toko fahenina tsy maintsy no azavaina zany toejavatra zany a mba ahafahatsika mahita zay tokony atao noho zany de zany vaombolana monomoniny zany reny mpianatra no natonga azy reo nandamina ny fiainany fiangonana tahaka nataony toko miaraka tamosesy any amin'ny mberi toko raiky ambin'ny folo misy fomba atao andaminana ny fiainany fiangonana hoe tsy mety raha zahay ny apôstôly no sady fikarakarandreo sahiran'ireo zay nampimonomonina ny helenista tsy ampitsony izy apôstôly 20 sa raiky ambin'ny folo sisy de sady fikarakarandreo no andeha hitovitra zany tsara fa de mba miatsora reo olona anampy anay tahaka natao mosesy ary mafimafy ny teny mosesy tamin'andriamanitra mangataka namana iara-miasa aminy to ivererana
kely nomero toko faraiky ambin'ny folo aza maika odinareo fanentsika mbola tena raharano zao ianaratsika zao zareo amin'ny folo no mieritreritra zany maika ody zany fanao toetsy ny andiny faraiky ambin'ny folo ka hatramy fa 5 ambin'ny folo be zao iverenatsika voavaky tsara ifeo fa tiako tafiditra ao an-tsaina tavernao an-tsainareo zany ny problema ny mosesy dia hoe mosesy tamin'ny jehova nahoana ny denasianao ratsy ny mpanomponao ary ahoana no tsy nahita fity masonao aho ka nampitondrainao enta mavesatra dia tsy fireneny rehetra ty zaho fa nitorotoroana ty fireneny rehetra ty ary zaho fa no niteraka azy no ilazanao hoe sotroinao izy tahaka n'ray mitaiza mitondra ny zanany zaza minono ho any an-trano ho any amin'ny tany zay nianiananao tamin'ny raza nomena azy avy aizanao azoko ena omena ty fireneny rehetiny dia mitomany amiko izy manao hoe omerena ho izay ho aminay tsy zakako zay reny mitondra ty fireneny rehetra ty fa mavesatra amiko loatra koa raha izao no ataonao amiko masiny anao jehova vonoy mihitsy aho hita fitia masonao fa zavela hita ny fahoreko aho mafy be tamin'ny mosesy ny mitondra ny zanak'israely mba mandehana kely ary amin'ny andiny faraiky amin'ny roapolo no ahafantaranao hoe ahoana moa zany entana mavesatra zany raiky amin'ny roapolo io nole raiky ambin'ny folo dia hoe mosesy ny olona zay toerako angely tompo dia lehilahy enetsy zay mahalia lalana dia netsy ny lehilahy fotsiny zany raha manambadokany reo dia fa dia mananjanaka ray reo dia fa raha mananjanaka telo reo dia fa filo ny olona tsy maintsy eritreretin'ny mosesy tsy vitako zao fa enta mavesatramiko zao hoy mosesy tsy zakako ny famenomononany zany netsy ny ampivadiny amanjanany zany so everinareo tsy tafapakany tompo ka tsy mahatonga fanatonana ny tompo tato zany tsy miamparany reo mandiny fimonomononanareo misy mafimafy fimonomononana mihitsy ianareo tera tsy mampijery mihitsy fanamarabe monomononana ohatry zany le zany mpiaramanao zay tanina mandalo taty amintsika sisy le arambavaka sy mpatsena inina tatovonana dia fakalifety hitaneo zany amresaka aminareo fandray zay dia fanoto teratokotany eo sisy onase vooroko to zany olona resaka dia zao ataoko azy vasivasy pitiavana tamiraha misy anakiray mirotsy vao monony mody tsongolo pastera tsongolo pastera tsongolo pastera fa zany atrano rehefa raha miakatra tasao ny zany tsongolo pastera fimonomonana tena tsina reo raha lasy anabava zao zany izy tonga dimampolo mizapisy iara mieritreritranoka anareo tsy mairay raha nisaina zany zao tanjazakely sy kenanakavy ano azy amin'ny 16 000 tsika zao enarivo amin'ny zay zany hoe tsekritinay ao dia isaintsaina ifampiresaka ifampidinidiniky zay inona no ataony amy zareo any anany inona no ataony amy zareo atsy ananatsy vo tamity andro ty efa fantatsika somatsara zao a ny raha ketsika androany so aloha tsika zany zao kalibosy to fa zay natovavana maraina io a mba tsy nanina le lavabe rehefa avy eo a dia tao dia hoan'ny maraina fa tsy hevitra le rehefa avy eo fa tsy zany zany tsitsy na dia maraina ena sao tratran'le
dimapolo zato rehefa aveo mbola mpina borao anakelina mbola mpina mpahana ty mpandimy vola valo amin'rehefa aveo eritreritra zay mahafana ny atia mendeniny fahafito amity asan'ny apôstôly toko faheniny ty ny tanjona tena ndroso ny tenin'Andriamanitra ary niamaro indrindra nisan'ny mpianatra tany Jerosalema ary maro be koa ny mpisorona nanaiky ny finoana mampieritreritra zany nandiny fahafito zany misy mpisorona tsy manaiky fa mpisoron'inona zany izy ireo tsy manaiky ny finoanany Jesosy tena marina ameo satria reto mpisorona eto mpisoron'ny testamenta taloha mbola manao fanatitra mbola mivavaka amin'ny Jehovah-tokana zay fatakarany zany hoe fivavahana rehefa tonga Jesosy tsy ekeny mihitsy ho Andriamanitra ary fanta zareo zany vokatra zany miantony natonga azy namono ny Jesosy ny afarany fa nanao ny tenany koa ho Andriamanitra Jesosy fa io hoe dia rehefa voto ny fampianarana hoe tsy misy nahita n'Andriamanitra na oviana na oviany hoe ny testamenta taloha zao rehefa misy ty miteny aminy hoe izy dia zanak'Andriamanitra amin'ny Jiosy zany teny zaho zanak'Andriamanitra dia mila zaho dia Andriamanitra tsy miraisy ny olo zany fahamarinana zany ka rehefa nandeha zany ny fikarakarana sy fandaminana ny apôstôly ny fiainana reto kristiana reto hoy ny andiny fafito hoe dia marobe kosa ny mpisorona nandray ny finoana ny Jesosy zay zany tokony mpianeny mitamitsika le hoe mba ho maro beto zany kio ny zanak'Andriamanitra ho tonga mpianatra Jesosy hiala am'zany finonomononany zany hiala am'zany fifanandrinana nanjoa nosesitra sy ny olona elinetsy mombambady aman-janaka rehefa aveo dia hoe ny apôstôly ndeha fampisaran-draikitsika zahay hanoka tena ho amin'ny fampianarana sy ny fivavahana ho an'reto vahoaka n'Andriamanitra reto fa ianareo mievera zay mba ahafan'ireo hoenina ny fanampiana azy azy raha tena vakina sy anarana mpiarina zany zany nalamin'ny apôstôly zany mazava zara ho tsara ny ndraiky tao sany ny apôstôly ny andiny fahatelo hoe fahenana zavady izahay haharitra ny fivavahana sy ny fampianarana fa ireo kosa notendrenay hitarina ny latabatra tsy ty latabatra ty zany an-tsainy zany fa le fikarakarana ny sakafony olona mihitsy fa ny fiangonana fa miarony apôstôly dia mikarakara mihitsy zay mafany olona mahita ny maminy famposina fampianarana inana atao zany fa mikendrenana atao fa ny fotoanaro hoe avy aty amin'ny fiangonana ty misy famifanana atao amin'ny fambolena fiompiana sy ny toizany ny asa maro samihafa mba ahafany olona maro mahita zay tokony atao ny atreny ny fiainana fa mifangaro io zao zahay tsy afaka mijanona sisa fotsiny hoe hieritreritra ny tenin'Andriamanitra sy ny fivavahana fotsiny dia point fa tsy maintsy vola eritreretinay dao io zavatra rehetra io iretsika io tahaka zany dia manao mihitsy koa nao koa ataonay koa ny fampianarana paster fampianarana io tenin'Andriamanitra io dia mifangavora koa ny raha sahirany iria eo am-pandaminana zany rehetrarehetra zany misy laony tokony hiverenana zany mpiajavatra any amin'ny fampianarana tenin'Andriamanitra
anokatra nty adsinao hoe sefala ny Eliseke mafaizany mbola peleka tobe zay tamin'izany fotoana zany sehatra fanomanana lahiky sefala efa manazava ny tena moa kely manoloana ny olon-dehibe rehetra rehetra so dia mba any am-piangonana ihany dia ampy anaovana zany hoe anaovana klasy maro samihafa ao a dia any mba ampianarana ny olona ny tenin'Andriamanitra fa tsy hoe anokafana sehatra hafa mihitsy izy any ivelany any anofa anazy dia ho diplômé sa certifié izy any raha mba so matsara manzao nahazo fiofanana tany izy ka ho namana tokoa amin'ny fitaizana vaokan'Andriamanitra tamieux fa tsy zany hoe ny zavatra nisy ny zavatra mitrangy nahazo fiofanana tany izy mitrindrandrindra fa sanatiavany vava radinela dongondongona zay ny pastera satria misy olo zay zay rehetra olona dongony tsy maninina fa tsy baiboly dia misy say reny olona nahazo fiofanana reny manampahaizana be izy avy any isaky ny sabotsy hiannery le mitandrina mitaraina mitandrina namana avy any osia ina natao fa misy olona aminay eo anatin'ny fiteny izy mitsangana pastera zao zany fa tsy zao ao anaty fandoko favahana satria izy efa nianatra zany fitika le Eliseke manzany amin'ireny fanofanana ireny hiteraka korotana zany fenikely Eliseke manireny mila pikavady zay fa vita ny tenireny saminy atseritra isany kiva ataonareo mba hoe nahazo fianarana nareo mitsaroka soratra masina any nareo dia mba vanina ohatr' zany saminy atseritra fa ny teny reny dia hoe korintiana vo toko efatra ambin'ny folo ny faharoa ambin'ny folo hoe raha misy maniry ny zava-panahy dia ny ampandrosiny fiangonana no tadiavany fa tsy mifanohitra amin'izany anaty rotana tsy mifanohitra amin'izany anao zay sanatria hifatsoroana ao amin'ny fiainany fiangonanao dia ina mitazona amin'izany dia mitratra be ny andininy fafito hoe dia nandroso ny tenin'Andriamanitra ary ny ambary indrindra nisan'ny mpianatra tany Jerosalema hotraka be hitanjona io raha izany ny zavatra mety hitranga any mba faniriko hoe mba atoka sitrak'Andriamanitra mba tonga atsika rehetra izay minon'Andriamanitra ho tonga zanak'Andriamanitra hoy le tolokira naveriny reo tanterany tompo amintsika ne zany ary dia tonga zanaky ny tompo makato azy tsy misaina fa tsy ny ampandroso ny fiangonana amen